tsy mitovy ny laram-pahamehana ho an'ny vahoaka sy ny filoha hoy ny filoha Ravalomanana. Fampiakarana karama mampiasa-panjakana tsy manaraka ny teti-bola hoy ny solombavam-bahoaka. RMDM tsy nisy zava-bita ny fitondram-panjakana tao anatin'ny herintaona. Roa Janoary 24 dia fifaliana lehibe ho an'ny ekipan'ny MBS iray manontolo indray tompoko lahy sy tompoko vavy no miarabanao nahatratra ny taona vaovao amin'ity taona 24 ity ary tonga soa indray ato anatin'ity fampalalam-baovao ity. Androany no fiaonana teo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny teny Faravohitra teny nanarotana ny fampiarabana nahatratra ny taona niaonana tamin'ny Flo Marc Ravalomanana sy ny ankohonany. Manoloana izany dia maro ireo fanehoan-kevitra sy afatra nomena ho an'ny vahoaka malagasy. Tao anatin'ny fahantrana tanteraka tokoa no niainan'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny taona 2024 iny. Ny rariana dia isy ny fiovana ary ivoatra ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ity taona vaovao 24 ity. Tsy mametraka ny laharam-pahamehana amin'izao fotoana ny mpitondra ankehitriny ka maro ireo tian'ny Flo Marc Ravalomanana na hitsy tao anatin'izany. Leo arantsika ny andinindinizay hoentin'ny Laurette Berton tokona maro lahy. Mahantra tanteraka ny vahoaka malagasy. Vao herintaona monja nahazoana filoham-pirenena vaovao dia efa niaina tao anatin'ny fahadisom-panantenana lalina ary mainka mahita ny maizina isan'andro noho ny fidangan'ny vidim-piainana. Anisan'ny tena olana any ambanivohitra dia ireo tanora izay tsy manana asa. Tsy afaka ny amboly sy iompy intsony izy satria tsy manana ny fitaovana entina mikarana ary tsy manana ihany koa ny varotana mivokatra noho ny ratsy ny lalana. Ny zavatra tsapa aloha dia hodinareo fanina ve sa tena tsy hainareo mihitsy ny mametraka ny laharam-pahamehana eto an'ity firenena ity. Fahoriana mafindrindra iainan'ny malagasy maro eto amin'ny taniny ny fanjakazakan'ny vahiny ary ny mpitondra ankehitriny mihitsy no manome vahana ireo vahiny mpangalatra ny tanin'ny malagasy ireo. Milaza fa hoe sary-piaro sy sarotiny amin'izany tanirazana izany misisika ery nefa nareo maka ny tambarin'olona marobe fa ahoana anaovana foto-drafitrasa loza. Fa ny priorité mpitondra tsy priorité n'ilay vahoaka malagasy marobe ary marina izany. Ny sasany ny manototra tany ny mamaika azy na ny maka n'ireny zavatry ny afo ireny fa ny sasany tena mamaika azy dia hoe ahoana ny isian'ny fampandrosoana eny ambanivohitra ahoana nanampiana azy eny aseho io aloha izay antoko-panohitra raha miteny toko-panohitra ahy aho dia izao no desahako hoe azo atao tsara ny mampandrosa ty Madagasikara ty fa maninona raha tena le maika ilain'ny vahoaka aloha apetraka tsara ny sekoly mba hafahanjanantsika mianatra mba tsy ho bado raha dray sanaty satria tsika nangana firenena vanona. Fa maninona raha ohatra vonjeny ireo sahirana ara-panafody mba hampiana reny CSP2 sy CSP1 reny mba hitsaboana na ireny maternité reny mba ireny olona miteraka reny mba tsy handeha lavitra. Fa maninona raha ohatra ka atao izay mba hisian'ny sécurité an'ireny mpandraharaha ireny dia mba harovana ny mpandraharaha eto Madagasikara. Io fahantrana lalina mahazo ny malagasy io no iray amin'ireo miteraka ny trangana tsy fandriam-pahalemana eran'ny nosy. Ahitana izany avokoa na ny eto an-drenivohitra na ny any ambanivolo. Fa tamin'iny fiaonana androany iny dia nasiany Andriamatoa Marc Ravalomanana tsindrim-peo manokana ihany koa ny lafiny toe-karena eto Madagasikara. Tamin'izany no nanaovany jeritodika tamin'ny zavatra misy teto amin'ny firenena. Nambarany fa miampysongadina hatrany ny fahantrana lalina mahazo ny vahoaka. Ny andinindiny avy hatrany. Ny elanelana bevata be ny fiainany mahantra sy ny mpanankarena ankehitriny ary tsy hita taratra intsony ireo sokajin'olona karazany telo izay nisy teto Madagasikara teo aloha. Noho ny tsy fahaizana mitsinjo ny mpandra ara-madinika no anisany mahatonga izany fa eo ihany koa ny tsy fijeren'ny filoham-pirenena ny tena vahaolana sy ny fampandrosoana marina eo amin'ny lafiny toe-karena. Vao maizina ao anatin'ny maizina ny zava-misy satria ny krizy ara-ekonomika tsy azo ny divirana. Ny fitotongan'ny vola malagasy tsy hita tsony ilazana azy raha tamin'ny andro taloha dia natao hoe classe moyenne dia reny mpampianatra reny reny docteur reny classe moyenne mbola misy ve zany amin'izao fotoana izao izay afaka anofo na hividy izay trano vitainareo. Sarotra ny inona zany satria ny fantatra aloha dia izao klasy roa ihany sisa misy na le tena mahantra be dia efa tena mahantra izy mankao ambany tonelina.
na le tena manana be dia efa miatrikatrika fotsiny sy mirere amin'ireny fananany tomobila sy trano joalajoala reny sisa roa ihany sisa ny kilasy sahirana ho ihany voaka malagasy sy amin'ny vidim-piainana misonitra isan'andro satria manafatra amin'ireny entana tsy tokony na le produit de luxe tsy saza malagasy reny akory ary tsy voavidiny vahoaka malagasy sy vola isan-jato reo mandeha amin'ny tomobila tsara be indrindra ireo vahiny izay tena manjakazaka eto amin'ny firenentsika. Vaovao ny taona mila ovana ny fomba famindra raha tiana hivoatra i Madagasikara satria misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka sy ny lafin'ny toe-karena eto amin'ny firenena ny politika tsy mandeha amin'izy. Paraky ny efa nambara tena mpiandohana moa dia androany ny fionana teo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny teny faravohitra iteny ny fampiarabanana tratra ny taona vaovao 2024. Fitombavaka lehibe no nisantarana ity taona vaovao ity teny faravohitra ho an'ny fianakaviam-be ny antoko tiky Madagasikara ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara ary ny filoha Marc Ravalomanana sy ny ankohonany. Nisy fifandraisam-pitenenana maro sy ny fanesy tao anatin'izany notsipihan'Andriamatoa Marc Ravalomanana manokana ny fomba fijeriny amin'ny politika misy eto amintsika ny andinindiny avetrany. Nanjakan'ny tsy fisian'ny demokrasia, ny fanjakan'ny osika ary ny alatra iny taona 2024 valina iny raha ny lafin'ny politika no asiana jeritodika ho ny filoham-pirenena teo aloha sady filohan'ny nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ankehitriny. Ny tena nampiavaka sy nanamarika ny taona iny teo amin'ny lafin'ny ara-politika dia ny tsy fisian'ny tany-tandalana, ny tsy fisian'ny fanajana ny demokrasia ary indrindrindrindra ny fanitsakitsahana ny zo maha olombelona ny olombelona, ny zo ny mpanao gazety ary ny zo ny olona amin'ny fahafahana. Ny vokatra zany dia ny joro ho mpanohitra isika ary niaraka nanangana ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM mba andrindrana ny asa fanoherana eto Madagasikara. Saritsarina demokrasia ny misy eto ary natao ampanginana ny mpanohitra satria raha tena demokrasia marina dia tena nahavela alalaka tsara ilaza sy ampiseho ny zava-misy ny vahoaka. Nataon'ny mpitondra ny ezaka rehetra amin'ny fanovanany lalàna amin'ny fehin'ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra na ny statut de l'opposition mba hampanginana ny mpanohitra voahosihosy tanteraka ny zo fototra amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy fanaovana fihetsiketsehana mba ilazana ny zava-marina misy. Nitrango zany tamin'ny sabotsy farany teo raha nandeha nametraka an'ireny porofo izay mitohaka amin'ny teninan'ireny samy niantso daholo ny avy any niantso ataty fa misy ina Madagasikara tsisy ninona ty raha ny fijeriko azy fa reo ty ampiseho mihitsy hoe manana ny polisy ka dia miantso anareo koa ro mpitandro ny filaminana tandremo tsara fa ny image nareo ny mahianareo anareo olona tsy aniny tsy aninony ndray fa hitondra fotsiny ny porofo hoe tia ny porofo anatevenanay mba tsy hisy tsony le milaza hoe azo raisina fa tsy mitombona dia tonga tena izy ary efa nilaza meloha izy dia nibahanana tsy navela andeha reny rehetrarehetra eny dia milaza tsara fa mbola tsy mipetraka tsara ny stabilité politique eto. Tsy ny mpanao politika ihany no voasakatsakana fa natao ihany koa ny paikady rehetra mba tsy hahafahan'ny mpanao gazety milaza ny tena misy sy ny zava-marina hitany ka dia nampiororony izy ireny no gadraina ny saziana raha milaza izy fa nisy helikoptera mipetraka tary lozany nahazo azy. Aoko fantatrao tsara ry mpitondra fa efa vanim-potoanany fandrosoan'ny teknôlôjia amin'ny fifandraisana zao ny ka tsy azonareo ferana amin'izay heviny tia no avoaka ny vahoaka na ny malagasy eto an-toerana mpanao gazety na ny malagasy any velany tsy hitanareo zay anakanana ny reny fa alao ny resaka alao mifampidinika alao mifanaja tsy voatery ho mpanohitra daholo eny ireny miteny reny fa ny olom-pirenena zay tena saro-piaro amin'ny fandehan-draharaha misy eto amin'ny firenentsika
lesoka lehibe ary tena nanapoizina ny firenena nandritra iny taona lasa iny ihany koa ny fanitsakitsahana ny lalàna ho iatrany ny filohan'ny rodobe ny mpanohitra eto Madagasikara. Fa tena tsy nisy tokoa ny fanajana ny tany-tandalàna ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Fa natao slogan politika amin'izay fomba ilana azy fotsiny izy ireny ary ny tenenina mialoha amin'ny fotoana izay anaovana ny fampielezan-kevitra. Vohitsakitsaka ho ihany lalam-panorenana sy ny lalàna mifeha ny fifidianana ka fifidianana feno osoka tsy nanaja lalàna no natao teto amin'ity firenena ity. Nandresy isika tamin'ny fifidianana ny fandimby fa noresena tamin'ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka. Tompony andraikitra tamin'izany tsy fahatombanany fifidianana atao teto amin'ny firenentsika izany hatrany amin'ny siafokotany ka hatrany amin'ireo faratapony. Izany rehetra izany dia nampametra-panontaniana hoe efa paikady vita lamina meloa ve iny fifidianana izay nataontsika iny ka izay kandidaty iny olanina dia efa mandeha ho azy. Nandritra ny fihaonana voalohany tamin'ity taona 2024 ity teny Faravohitra no nandraisan'ny filoha Marc Ravalomanana ny fitenenana ary nanasiany resaka manokana ny momba ny lafiny politika tamin'ity androany faharoa ny volana Janoary 2024 ity. Mbola eo amin'izay resaka politika izay hatrany dia naneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena ankehitriny ihany koa ny teo anivon'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Mampiteny moana ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny tsy fitezana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana hoy izy ireo. Dia eo rahantsika ny andinindininy izay hoentiny Asina Andriamalala eo amin'Rindran-tsary ny Toky Ramarola. Tsy misy izay tsy vakivava amin'ny fahaizan'ny filohan'ny repoblika fahaiza miresaka ankehitriny. Fampanantenana hatrany no alokan'ny vavany rehefa mikabary masom-bahoaka kanefa ny akamaroan'ny asa izay nampanantenainy dia tsy mbola misy manomboka akory. Ohatra kaiky amin'izany ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka Fianaratsoa izay nampanantenainy ny fiaran-dalamby mialohan'ny faran'ny taona 2024 kanefa tsy mbola tanteraka izany androany faharoan'ny volana Janoary taona 2024. Toy izany ihany koa ny fanatanterahana ny RN44 izay niara-nody tamin'ny ireo mpanamboatra lalana rehefa vita ny kabary sy ny lokaloka ary ny fihetsiketsehana maro samihafa nataony tany Ambatondrazaka ary tsy mbola manomboka ny asa hatramin'izao izay nolazainy fa atomboka tamin'ny faraparan'ny taona lasa teo. Fa ny tena mbola nipetraka ho nofo ratsy ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra nanala fanadinana bakalorea ny zavan-tranga tamin'ny fanadinam-panjakana lasa teo iny sy ny fanabeazana amin'ny ankapobeny mihitsy. Mahavariana fa ny fireharihana no betsaka ataony filohan'ny repoblika. Sekoly iray no vita fa bampampairaky ny tanàna no atao. Nefa ao anatin'ny sekoly anankiray misy mpampianatra sahirana, misy mpianatra mijaly. Hany ka na nivoaka fifidianana fanadinana tamin'ny bakalorea tamin'ity taon'ity aza dia tsy mendrika ho an'ny malagasy manana mpitondra. Firenena tsy manana mpitondra ny tokony hanana an'izany fa raha firenena manana mpitondra dia tsy mendrika ny malagasy ny vokatry ny fifidianana fanadinana bakalorea tamin'ity. Ny sosialim-bahoaka moa dia tsy lazaina intsony fa mitangana izay tsy izy raha tsy laza afa-tsy ny vidin-jiro sy rano ary ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandrom-piainana. Ny sosialim-bahoaka malagasy sy ny toe-karena tsy misy vita na iray. Ny tombotsoan'ny vahoaka lazaina fa nomena vary mora, tsena mora, moramora azona fitondrana nanaovanareo an'ireny fa tsy abahany olan'ny vahoaka malagasy akory aza na dia kely. Tsy misy fiantraikany teo amin'ny vahoaka malagasy mihitsy ny asa izay nataon'ny fitondrana tao anatin'ny taona lasa iny. Lazo ianao fa mandohalika ny jirama ankehitriny. Tsy ny jirama ihany ny mandohalika fa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy. Ny andrandrainy maro dia ny anatanterahany filohan'ny repoblika ireo lokaloka sy fampanantenana maro nataony tamin'ny fampielezan-kevitra satria mbola ny asa nataon'ny filoha teo aloha Rajoelina Ramampianina ihany no mbola tohizany sy tokanany hatreto.
fa tsy voasakana tsy teny sy tsikerany zavatra tsy mety ato amin'ny firenena ny mpanohitra nandritra ity taona 24 ity hoy hatrany ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara nisy ny vahaolana narosony nandritra izany ho an'ny mpitondra hoentina manatsara ny sosialim-bahoaka sy ny fiainana amin'ny ankapobeny azo sokajiana misa 4 izy ireo ny andinindin'izay hoentiny ireo Red Berton sy Toky Ramarola. Olona efa ampitraikefa ary efa nahita sedra maro tamin'ny lafin'ny fitantanana ny filoha Marc Ravalomanana. Afaka mandinika sy mamakafaka ny zava-nisy izy ary manolotra sosikevitra sy vahaolana ho an'ny Madagasikara hikatsahana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Raha metraka afatra tena mivantanao mafilohan'ny tokom-panohitra ady izao. Aoka re tena hofantatra tsara zany hoe lara-pahamehana ilain'ny vahoaka zany, fanamboarana ny lalana. Rehefa vita ny lalana afaka mifamezivezy tsara ny olona mitondra mivokatra azotsika enjehany reny olon-dratsy reny. Afaka manitatra ny famokarantsika ny anivony ambanivohitra izay misy 7 isan-jato. Faharoa, tsy maintsy atao ny firaisam-pirenena amin'ny alalan'ny ny fampihavanam-pirenena. Asian'ilay antoko politika maro mifampiresaka ary ny vahoaka rehetra afaka mifandray firaisan-kinan'izy rehetra eo no ahafahantsika mampanitsaka aingana. Eto amin'ity tany ity ny stabilité politique mba ahafahantsika ihany koa mampandrosaingana ny any amin'ny faritra. Fahatelo izy aminareo dia mifametrahana ny tena demokrasia. Zany hoe ny faneken'ny fanjakana fa misy ny fanjakana misy mpitantana ekentsika rehetra zay, fa koa eken'ny mpitondra fa misy koa ny mpanohitra. Ary ny farany zay tokony olazaina dia hoe ny fana ny tany-tandalana ataovy mipetraka tsara, mazava tsara structure isaka n'ireo ambaratonga-pahefana misy eto. Nambarana Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony tetsy faravohatra androany fa isy ny Congrès national ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Mijoro ary tsy angina raha mbola misy koa ny tsy mety ataony mpitondra satria antom-pijoroany ny antoko-mpanohitra eto amin'ny firenena dia ny hoarifanina ho an'ny mpitondra. Pamalona ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao dia nivory ihany koa androany ny teo anivon'ny RMDM isy ny famoahana-porofo izay ataon'izy ireo manoloana ny tsy fetezana ataon'ny mpitondra sy ny tsy mety ihany koa ataon'ireo olona sasany eto amin'ny firenena. Andeo rahantsika ny andinindin'izay Germaine Menjanary sy Tahir Niaina. Sahirana ny vahoaka malagasy tsy mandady arona mikorosofahana tanteraka ny fiainam-pirenena ataona ny tokony olona ampy-mamba ny fiariana. Tsy angina ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Manoloana ireo loza mitatao mahazo ny firenena sy ny vahoaka malagasy ireo. Fampiarahaba tratry ny taona izahay. Efa nisy ny fampiarabana niaraka tamin'ireo Besomaro Ankiomaraina vahoaka malagasy eto, fa zao arivo zao kosa dia niaraka tamin'ireto mpitarika sy tompon'andraikitra ato amin'ny RMDM reto. Ary manarakarak' izany koa dia tena ilaza zay fa ny zavatra nyteneninay sy namaranay dia tena zavatra misy ary tena zavatra marina. Beta be ny zavatra tsy maintsy mbola hitsy. Ary izay ny atoko-panohitra anay satria feno fampanantenana pokaty ary feno zavatra tsy dia tena fanandrify ny zava-misy marina ny voalaza. Ankehitriny zay dia ampiseho anareo ny tena misy marina. Ary zay ny ilananay atoko-panohitra satria tena sahirana vahoaka. Tena mandry sy lavoloha ny vahoaka. Tena tsy ampy sakafo ary indrindrindrindra tsy afa-manontra intsony noho ny fahantrana menjady. Ireo dahalo na tanàn-dehibe zany na ambanivohitra dia tena mampiteny mony. Henonareo tsara ngamba ny tenin'ny ray aman-dreny ny kardinalina nilaza mihitsy hoe ataon'ny olona vitsanisa ampy-mamba ny harem-pirenena ary tokony ho fantatra tsara ny lara-pahamehana, fanamboarana ny lalana ohatra, ny indrindrindrindra ny fanampiana ny olona tena sahirana, fampianarana ny ankizy. Firenena demokratika i Madagasikara ary fametrahana izany no antom-pisian'ny antoko-panohitra eto amin'ny firenena, indrindra fa ny mba tsy ahafahan'ny mpitondra makany amin'ny lalana diso
RN5 zany zay nandalovako dia raha dia nanare amin'ny radio anao na nare tamin'ny télé anao amin'ny Facebook anao dia isorana fa vita le lalana rehefa mandeha aminy anao dia mahatsapa fa ay mbola voaray ampafolon'le lalana no vita ary zao no misy cyclone dia tsy ho vita mihitsy le lalana vao maika oloza mitranga ka le fampanantenana pokaty ohatr'izay no zavatra manahirana ary tsy maintsy itenenanay mpanoratra mba tsy mpanohatra manohitra be fatany fa manohitra ijoa hiaro ny tombontsoa pirenena sy tombontsoa ny vahoaka malagasy haingitsaingitra ny atao amin'ity fitondrana nyity firenena ity fa tsy tena ny zavatra makarary ny vahoaka malagasy. Fa nitafa tamin'ny mpanao gazety teny faravohitra teny ihany koa androany ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina tamin'izany no nanarotany nitantara ny zavatra tsy mety sy nanatsikafana ireo federa politika tsy manjary eto amin'ny firenena. Dia rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Valala tsy antanana tsy atolo-jaza miandry 320 isanjato azo tsapain-tanana mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka madinika ny malagasy. Heritaona izay no nijoroany izao fitondrana izao mahatsiaro tena ho latsa-danjatrany ny vahoaka madinika sy ny tantsaha. Profon'ny fanaovana fahataitairana sy ny fanaovana ahoana re zany fanenjehana taremarika fotsiny izay ny azo lazaina azy. Raha nita tany amin'ny volavolan-dalàna nentina teo amin'ny anteny miera ho amin'ny fitantanam-bolam-panjakana tsy mahatratra an'izay 320 zay fa nenjehana fotsiny le 320 satria angamba zay ny taremarika nahafatifaty fa eo zany ny fanontaniana mipetraka dia hoe aiza zany no ahitana an'ilay elanelany miohatra amin'ny voalazany anatin'ilay teti-bolam-panjakana izay latsaky ny 320 isanjato. Rehefa atambatambatra io dia ataontsika hoe oatra faingo 3 isanjato angamba izay ny elanelana ao anatin'ilay izy rehefa atambatambatra io amina taremarika amandavitra dia tena hoenjana be fa aiza zany no amenona an'ilay izy rehefa avy eo. Raha izay faharoa hitrangy ity fampakarana 320 isanjato ity raha iresaka an'ireo sady tsy mpiasa mpanjakana no tsy mpiasany tsy miankina isika fa ireo mpiasa tena indrindra ny tantsaha izay isedra ny ilay fiakaran'ny aba amin'ny vokatra izay indrindra sady mahasahana fambolena no mahasahana fiompiana avy hatrany. Secteur CPRina izay eritreretina hoe anisany mba nandeha faraparany teo tato anatin'ny 10 taona farany sisa novonoina tamin'ny alalan'ilay fampiakarana n'ilay haba vonoina ho zahay satria izay tena zava-misy zao miantsoantso ny tantsaha vo nitrangy reny taremarika reny dia niantsoantso ny tantsaha hoe aleo tsy atao reny aleo mba asiana fandiniana aleo mba alefa tsy kelikely rehefa tsy maintsy atao kanefa dia reny moa zavatra nitranga zao miakatra ny karaman'ny mpiasam-panjakana tsy voalazany ny tsy mpiasam-panjakana ary hosahirana ireo mivelona amin'ny alalan'ny CPRina amin'ny fambolena sy fiompiana indrindra vokatry io fiakaran'ny taha io. Fa eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nitondra ny heviny ihany koa androany Ianta Randriamandranto amin'ny mahampanao politika sy amin'ny mahareny mpianakaviana azy. Dia rahantsika ny fanadihadiana mikasika an'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala hatrany. Nanomboka tamin'iny taona 2024 iny dia novontosana fanabeazana sarotsaro ny vahoaka malagasy. Nampanantenana fampiakarana karama ny mpiasam-panjakana dia ho aiza ireo mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana sy ireo tantsaha manodidina ny 70 isanjato. Fampanantenana no omenan'ny vahoaka amin'izay hoe 320 isanjato zay fampanantenana ho isika manahirana. Jusy dalailamazy hoe rehefa tiana tsy ny fanantenana rehefa tiana ho tanterahana dia aza manao fampanantenana. Fantatritsika tsara ny fiantraikan'izay fampiakarana vidim-piainana izay fa ny zavatra tokony napetraka indrindra dia ny hoe rehefa ho avy ty taona 2024 ity dia ho apetraka ny fomba rehetra eny amin'ny banky rehetra ahafahany rehetra miditra misedra an'izany atao hoe fahafahana maka vola eny amin'ny banky ho asiana lalàna mahakasika ny entana miditra avy any ivelany izany hoe ho an'ny vahoaka malagasy ary indrindrindrindra aniko dia ny hoe satria ny ankizy ny tokony
indrindra an'izany hoe tatana firenena dia ny any am-pianarana dia misy vao manoka homeoko io sekoly tena izy aiza tao fampanantenana fotsiny fa ny vahoaka na fantatra sofa nisy ny 2024 iny ahafantarana fa ay moa mitatana n'ity firenena ity tsy vitany velirano fa mila mpitondra voasetra zay zany tiana tenena hoe raha ohatra ka tena tia nandroso ny firenena tsy izay hoe fampiakarakarama akory nandrasany olona fa inona ny tena fitraikany ny fiainany ahafahany miasa tokoa ho an'ny firenena. Amin'izao taona vaovao zao dia mahatsiaro tena ho zanak'ikala hafa ihany koa ireo tantsaha, ireo mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana ary ihany koa ireo mpanao asa tena. Tsy misy anjara ho azy ireo ny fiakaran'ny karama ho izy ireo. Dia rahantsika ny andinindin'izay hoetiny andra koto malala tsara. Nanambara ny filoham-pirenena amin'izao taona vaovao zao fa ampiakarina 320 isanjato ny karama n'ireo mpiasam-panjakana. Mahatsiaro tena ho toy ny tsy misy mpiaro mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana sy ireo vahoaka madinika tsy mandady arona. Raha ny tiako zany dia amin'izay hoe tsy hoe misy asana hoe anina dia ny tena tiako zany tokony mba hoe mba miana asa zany le hoe tsisy asa zay ny 320 isanjato iny tokony amian'ny olona tsy hana asa satria mino marimarina fa isy fiatraikany amin'ny vidim-piainana. Amiko manokana aloha raha amin'ny vidim-piainana amin'izao zany dia le 13% io zany tsy mifanetana amin'ny zavatra misy iainana zany tsy mahafaka ny fahasahinana ny firekory raha ny tena izy zany tokony mbo plus ou moins 30% mihitsy raha mikoa ny fiainana amin'izao zany no jerena ny olo-tsotra moa dia fa inona no azony antenaina moa zany fa dia miaina amin'ny zava-misy fotina sisiny dia zay keny ananany io no asandratra foana fa tsy afaka an'izay amin'ny création d'emploi zany no tena essentiel le satria ka jerentsika zao miforme secteur informel daholo zany ny be da be manambola kely ohatra dia mivarotra kely mba hoe sitrany mba azo sakafo androany fa raha ohatra misy asa olona tsisy anao ohatrany ngamany eraky ny lalana feno anina fa zay zany ny aoko hoe création d'emploi zany ohatra ny taloha nisy an'ireny zone France reny vitsy ny olona hoe ny olona kamo tsy ny asa zany tokony makany izy zany raha ohatra hoe amian'izay eny anaovana investissement mitokana mihitsy zany na ohatra hoe budget mpanjakana zany hoe ty atokana an'izao mihitsy ty miena amin'ny budget tsy amin'ny anaseritsa an'izao fa ty dia anaovana création d'emploi manokana mihitsy hoe zao. Action tonga dia tadiavin'ny vahoaka fa tsy théorie zay fotsiny zany tena izy action fa tsy théorie fa le théorie mantsy le théorie zany amin'ny anazy miseho amin'ny endrika inona le fomba fitenenana azy velirano fa le action zany tonga dia inona avy amin'ny teny hoe pratika tonga dia manao action anao manatanteraka ianao manatanteraka tiako teny hoe zavatra azo tsapai tanana zavatra concret zay zany ny zavatra takina amin'le izy tokony misy fiantraikany amin'ny mpiasa privé iza mpiasa privé ianareo maheno ana amin'ny télé io mpiasa privé tokony miatra amintsika reo mpiasa privé reo ny 13% teneniny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny problème zany amin'ny 13% resahan'ny filoha Andry Rajoelina io dia inona mety ho vokany io ny antony mampatonga anazy teny manana ny antony tsy dia idirantsika lalina loatra fa ny vokany rehefa vahoaka jerena le vokany tiako tenenina dia hoe inona voka-dratsy mety hiteraka inona io mety hiteraka inflation na fiakaran'ny vidim-piainana zay zany ny tena problème be tena faran'izay problème be inflation miakatra ny vidim-piainana dia raha miakatra ny vidim-piainana nefa ny zany roetsy zany tsy mahavita inona zany. Araka ny fijeriko zany dia misy fiantraikany amin'ny izay vahoaka madinika ny karama mpiasam-panjakana 320 isanjato satria tokony ho akaty aminay madinika io ary vao maika miakatra be ny vidim-piainana madinika raha ohatra miakatra ny karama mpiasam-panjakana dia ny filoha zany mbola tokony patronanay dia tokony ataony filoha zany izay ampiakatra ny karamanay. Kony raha mampiakatra ny mpiasam-panjakana izy dia ampiakariny koa ny privé satria ny taona vaovao tsy han'ny fanjakana rery fa han'ny privé koa. Ny 70 isanjato ny vahoaka malagasy dia tantsaha mba ho aiza no avin'izy ireo. Ny olana dia hitambesaran'ny etra ihany koa mantsy ny katsaka sy ny sakafom-biby toy ny torto raha ny teto-bola-panjakana ho amin'ny titaony no asiana maso. Mbola mitokosa ny hetsika ho fitakiana ho an'ny fahamarinana tamikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay nitotosaina ny 17 novambra 2024 lasa teo iny. Nanamafy Irina Randriamasinoro androany tamin'ny fiaonan'ny mpanao gazety fa ny sabotsy ho avy izao no anamafisana ny hetsika sy anamafisana ny fitakiana izay natao amin'ny fifidianana
nisy teo iny dia rahantsika ny andindin'izay Germaine Menjanary sy Tahiriny Aina. Ho an'ny taranaka faramandimby sy ho an'ny vahoaka malagasy no antom-pijoroana ary ny tsy anjakany ny tsy fahamarinana ho an'ireo izay efa zatra ny lalandririnina amin'ny osoka sy ny alatra eto amin'ny firenena. Manoloana ireo porofo sy ny fitoriana izay napetraka dia any amin'ny tribonaly administratif avokoa amin'izao ny maso ny vahoaka eto Antananarivo. Ny teneniko tamintsika rehetra hatramin'izay dia ozy hoe za hijoro hatramin'ny farany aho amin'ny fitakinana izay fahamarinana izay ary raha misy olona roa na telo eo mbola vonona hiaraka amiko hijoro amin'ny fahamarinana dia mbola eo foana. Zay no natanao antsika mponina Antananarivo indrindra amin'ny sabotsy izao ny fotoanantsika eo amin'ny macrobiorika. Tsika tsy afaka hipetraka foana hoe angina dia hiandro fotsiny hoe fa mila mijoro ary mila mampiseho tsika atao Antananarivo ary mila mampiseho an'izao tontolo izao hoe nreto izay vonona hiady amin'ny fahamarinana. Tsy fidianana andro zany na fety andro na tsy fety andro. Rehefa misy mpangalatra tonga ao an-tranonao dia tsy maintsy mivonona ianao ary tsy maintsy miaro ary tsy maintsy mijoro tsika na fety ary ny andro mijoro ho an'izay fahamarinana izay ho an'ity firenentsika ity indrindra ho an'ny taranaka izay mbola andimby antsika. Amin'ny sabotsy arak'izany no mifankahita eny amin'ny macrobiorika. Mandritra io fotoana io ihany koa no hitondrana ny vaovao farany momba ny tolona sy ny dingana efa natao koa anasana ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka satria firenena no avotana. Eo amin'ny vaovaon'ny fandriampahalemana sy ny eny an-dalambe kosa indray ny fandrindrana ny fifamoivoizana dia hiverina indray ny fiasan'ny police de la route eny an-dalana eny. Izay ny tapaky ny police pirenena sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta tao aorian'ny fivoriana izay nitanterahana ny faran'ny taona 2024 lasa teo. Asin'Andriamalala eo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala. Manoloana ny trangana tsy fanarahan-dalàna amin'ny sehatra ny fifamoivoizana no nanapahan'ny polisy pirenena indray fa hiverina ny police de la route. Efa niatona nandritra ny fotoana maharitra ny fisihan'izany polisy mandrindra ny fifamoivoizana izany ka averina tsy ho ela. Maro loatra ireo tsy fanarahan-dalàna ka miteraka lozam-pifamoivoizana maro sy fitoharana lavareny. Tao aorian'ny fivoriana ny arahana tamin'Andriamatoa prime ministre lehibe amin'ny gouvernemanta omaly tao amin'ny komisariat foibe tao Tsaralalàna nandiniana ny fitohanana fifamoivoizana indrindra ny eto Antananarivo manoloana ny fanomezana lalana indray avy amin'Andriamatoa prime ministre ny amerenana indray ny police de la route ho an'ireo police nasionaly dia manao izao fanambarana manaraka izao ny rafi-pitantanana eto amin'ny ministera. Averina tsy ho ela ny police de la route ho an'ireo sampan-draharaha rehetra manerana ny nosy. Amoaka ao anatin'ny fotoana fohy ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany sehatr'asa izany mba hisorohana mialoha ireo fihetsika rehetra mifanohatra amin'ny lalàna sy ny fitsim-pifehezana anatiny takiana amin'ny asa maha-polisy. Miantso ny fahatsiarovan-tena sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay mba hifanometanana hiady sy hanohitra ny kolikoly an-dalambe. Amafisina fa na dia sarotra aza ny ady amin'ny kolikoly dia tsy lefitra manoloana an'izany ny ministera ary andray avy hatrany ny fepetra ny fanandrify amin'izany. Andrasana araka izany ny andro iasan'ireo polisy mpandrindra ny fifamoivoizana ireo sy ny fiantraikan'izany amin'ny fiainana andavanandro ny mpampiasa lalana. Eo amin'ny akon'ny fetin'ny farantaona sy ny taona vaovao dia 520 isan'ny olona nandalo tao amin'ny sampana famelomanaina ny AGERA ny 1 Desambra teo. Nahatratra 770 kosa omaly. Olona roa namony ainy tao anatin'izany dia nivelan'ny hopitaly ary nanao tatitra mikasika ny 2 andro ny tompona ndraiky teo anivon'ny hopitaly androany. Dia rahantsika ny andindiny izay hoety ny Ravy Razafy Mahenina sy ny zariny Mathieu Princy.
nanamarika ny andro ny faraky amin'ny 30 volana desambra sy ny voalohany volana janoary ny fahamaroan'ireo olona naratra vokatry ny ady sy ny ratra madinika teny anivo ny tokantrano nanaraka avy eo ny lozam-pifamoivoizana toy ny lozam-piaraka dia sy ny moto chirurgicale dia 5,900 nisan'ny olona niditra tao ary ny 5,900 tamin'izy ireo no voatery tsy maintsy mitazonina hôpitaly raha tao amin'ny famelomanaina tsy mila fanjadina urgence médicale et toxicologie clinique misy ny fanaposinana samihafa dia 700 nisany ny olona nandalo zany niditra tao dia ny 5 tamin'ireo no voatery tsy maintsy mitazonina ny betsaka indrindra moa zany dia ny accident responsabilité civile ilay nisy betsaka ny tsatokantsy ny ady ireny zany nanarakaraka ny accident de circulation ny tomobile moa ny betsaka dia manaraka moto dia manaraka ny bisikileta 30 teo ny tomobile 20 ny moto dia 7 ny bisikileta dia nisy 20 accident de la voie publique zany hoe tsy nitondra tomobile na taxi fa voadona teny an-dalana teny dia nisy koa ny accident domestique 430 teo nisany ilay any an-trano zany mijanona any an-trano dia misy loza mitranga zany teo amin'ny toxicologie indray nisy anaky 7 tamin'ny 31 décembre ny ataontsika hoe misotro toaka zany intoxication aiguë alcoolique ary nisy 10 tamin'ny 1er janvier nisy koa nefa anakiroa izay efa tsy tratra efa tsy nety tany an-trano zany tonga taty fa tsisy azona atao ntsony resaka ny amin'ny alcool ihany io ny fanampizinana ara-tsakafo tsy nisy tamin'ny 30 décembre fa nisy anaky-4 ny 2 janoary anakiroa olona ray trano zany fa ny anakiroa hafa samy hafa nisy ny namono tena nisy anaky 3 tamin'ny 30 décembre dia 4 tamin'ny 2 janoary fa tsy naninona zany fa efa nilamina tsara tao eo amin'ny lafim-baovao mifandraika amin'ny sosialy kosa hoentsika mamaraparana ity vaovao ity zaza miisa 7,24 no teraka ny voalohan'ny volana janoary manerana ny Madagasikara raha nitombanan'ny UNICEF izay fikambanana miany ankizy araka izany dia anarivony ihany koa no teraka tany amin'ny firenena hafa mitondra ny fanadihadiana anatin'izany vaovao zany Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Princy manana salanisa otra 5,3 isanjato ny zaza malagasy teraka omaly raha nitombantombana avy amin'ny UNICEF nivoaka tamin'ny alàna fampitambavao an-taratasy raha oharina amin'ny zaza teraka manerana izao tontolo izao izay mitontaly 7,70 sy 2,000 sy 7 sy 3 hetsy 7,20 sy 2,000 noho izany zaza teraka manerana nosy izay tokony anana ny mahizy azy avy arakaraka ny zava-misy iainany ka nomezana azy ny sahaza azy avy hoy ny tale général UNICEF Henriette Fort ankoatra ny teto Madagasikara vinavinaino zaza 5,20 sy 807 sy 9 isa no teraka tany Inde 7,70 sy 900 sy 4 tany Chine 20 sy 3,000 sy 1 tany Indonésie 20 sy 700 sy 1 tany États-Unis ary 30 sy 720 tany Éthiopie mbola vitsy ny zaza teraka manerana nosy raha oharina amin'ny firenena 8 olana mipetraka eto amintsika ny fahamaroan'ireo zaza maty eo am-piterahana na koa ny kibo izay nisy araiky amin'ny 7 sy 700 sy 1 ho an'ireo zaza latsaky ny 20 andro namony ay ny taona 20 sy 2,000 fa amin'izao taona vaovao zao dia misesy lany ny firarintsoa ho an'ny vahoaka malagasy nisy ny fanadihadiana izay natao manokana ry vahoaka malagasy ianareo izay tonga miara-mankalaza sy mifaly amin'izao fotoana izao eto amin'ity toeranyity amin'izao fotoana izao ny voalohan-teniko dia ny fisaorana an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa dia tafita tamin'ny taona 7,24 iny ary manitsaka ity taona vaovao 20,24 ity no izy natanterantsika zany rehetra zany ka dia mananteny isika ary mitso isika fa mbola ombantsika hatrany izy amin'ity taona ity araka ny tenin'ny ray aman-dreny mpitandrina teo hoe amin'ny fiadanana ho antsika izy ary tsisy ny fiadanana raha tsisy fandripahalemana ka dia noho izany misaotra azy sika amin'izay tolotsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina misaotra azy sika amin'izay fampaherezana
sy indrindraindrindra amin'izay fahasahinana anatsika izay ka dia ho azy reny dera sy ny azy ary voninahitra misy oatra ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina rajerasona izay nitonona ny fotoana teo dia nahatonony tsara ny lava fa tsy dia lava loatra sotrapesaka pasteur ary dia hitanay tokoa fa tena manome hafatra koa ianao ka fiadanana ka dia hoe etsika hiaran-kalaza ity taona vaovao ty faly tena faly miaraka aminareto tena faly aho miaraka aminareo amin'ity taona 24 ty ary miaraka amin'ireo vahoaka malagasy rehetra na ny eto toerana ny anivelany araba tratra ny taona ry vahoaka malagasy araba tafita somatsara tamin'ny 7 iny dia natratra nyty 20/20 ty engany hitondra soa sy fanambinana ho antsika tsiraray aby izy ty ary engany amelona indray ny fanantenan'ny vahoaka malagasy ty taona 24 ity satria zava-dehibe loatra zany dia le fanantenana izay andraraitsika rehetra tsy hisy mihitsy ny fanantenana raha tsy hisy ny fahamarinana ka dia mametoky anareo mampahery anareo ty taona ty taona tena ahafahantsika milaza ny marina ahafahantsika mijoro marina zany tena marina zany ahitan'le olon'ireo fa tena hosay isika ary hijoro vahoaka malagasy tsy anaiky anjakazakany hafa lereo tonga maty amintsika ireo ka ny tompony ray mangatakatany ary tsy amelantsika mihitsy hipitrapitra ireo vahoaka malagasy fa tsy maintsy apitsika izy ireo tsy maintsy toanantsika izy ireo ka dia ny fifaliantsika eto ane mba tena fifaliana arahana fitiavana arahana fampiavanana ary indrindraindrindra arahana firaisankina mba hahafahantsika manatanteraka ny fikasantsika samy teny Andriamanitra fomba tsika manakariva Andriamanitra ary ny fahasoavana sy ny fitahiny dia mbola vorery tsika mianakavy nampiseho fankatsiavana nampiseho firaisankina nampiseho firariantso ary dia mbola misaotra sy mankasitraka indrindra tamin'ny fanomezana ny oentinareo ny enikajy ny voninahitra izay mianakavy ny irina indrindra dia hoe Andriamanitra manan-karem-pahasoavana androsaka ny fahitahiny manana ambiampy ho amin'ny tokantranontsika ary tsika rehetra koa dia mba hoenika fahasalamana ho ambiny zava-manasatra ary indrindra ihany koa mahatoky fa Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra fa ny anjarantsika dia misaotra midera mankasitraka mamivonahitra ary manandratra azy amin'ny avo indrindra ny ohatry ny lasa rehetra mba azahoantsika mandray fitahiana sy ny fahasoavana ary dia fisaotra amin'ny zavatra rehetra sika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra indrindra isika poniny eto Antananarivo na tratra nyty taona 24 ty sorantsika n'Andriamanitra nazahoantsika n'izany taona vaovao zany ary dia mirary soa ho an'ny tokantrano tsirairay avy mba ho taona hozina ho an'ny tsirairay avy ary ho taomba ombiazana omban'Andriamanitra ka tahantsika amin'Andriamanitra ny tahiny antsika mianakavy mandritry ty taona vaovao ty mirary soa nisa tokantrano azo fahasalamana azo irina rehetra ary ho ambin'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ny fanirinay dia mba ho taona zina ho taom-pahombiazana ary taona anjakan'ny mangarahara ity taona 24 ity ankasitrahana feno ianao tany tokantrano nanaraka ny fampalalam-baovao ny MBS mankasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety ihany koa niarany sala atrany mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy veloma tompoko